Tomboinao amintsika rehetra mandrakariva ny riavana ny fahasoavan'ny tompo. Manohy ny fiaraha-mandinika ny filazantsaran'ny Marka isika. Marka 7:2-7 no anjarantsika anio. Marka 7:2-7. Miara-mivavaka isika isaotro an'Andriamanitra alohan'ny andinintsika izany teny zany. Andriamanitro, faly manatona anao indray zay amin'izao fotoana izao, mba hisaotra anao sy hideranao, hankalaza anao raha io, hankasitraka anao no ny famondramponao aminay, hanananay ny fotoana azona miara-mandinika indray ny teninao. Fantatray fa tombontsoa lehibe omenao anay zany, koa de rainay sy hankalazainay ny anaranao, ry Andriamanitry ny famondrampo. Ketriny ary, mangataka aminao zay raha andinika ny teninao. Ianao fanahy masina no anazava ny teny aminay. Raha nambary zany ny mpanompotsy mahasody ianao no ampiteny azy. Ary ianao koa no anazava ny sainay andraisanay zay tianao. Ho fantatray mba hivelomanay sy hiainanay, harahinay, hankatoavinay avy amin'ny alalan'ny teninao. De ho voninahitry ny anaranao tompo ny vokatry zany eo amin'ny fiainanay manokana sy eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina misy anay. Amin'ny anaranao mpamonjy eo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Filazantsaran'ny Marka 7:2-7. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Ary no ny afaka enemana, Jesosy dia nakany Petera sy Jakoba ary Jona, ka nitondra azy nitokana niakatra ho any tendrombohitra avo anankiray, de niova tarety eo anatrehany izy. Ary ny fitafiny niova nanelatrelatra sady fotsy indrindra, ka tsy misy mpamotsy lamba amboniny tany mahafotsy toy izany. Ary Eli sy misesy niseho taminy, ka niresaka tamin'i Jesosy. Ary niteny Petera, ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Raby eo, tsara raha mitoetreto sika, ary eo ka hanao lay telo zahay, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'ny misesy, ary ny anankiray ho an'ny Eli. Fa tsy fantany izay avaliny, satria efa raiky tahotra izy rehetra. Ary nisy rahona niseho nanarona azy, ary de nisy feo avy tamin'ny rahona nanao hoe, ity no zanako malalako, izy no enoy. Ary niaraka tamin'izay, no nijery manodidina izy ireo, de tsy nisy hitany intsony na izy afa-tsy Jesosy irery ihany, zay teo aminy. Ary no midina avy teo tendrombohitra izy, de nandrara azy Jesosy mba tsy lazalaza amin'olona zay zavatra efa hitany, mandra-pitsangany zanak'olona amin'ny maty. Ary nitana izany teny zany izy, ka nifampakasaina ny am'izay hevitra zany fitsanganana amin'ny maty izany. De nanontany an Jesosy izy ka nanao hoe, lazay ny mpanorandalàna fa Eli tsy maintsy ho avy aloha. Ary izy nanao taminy hoe, Eli de efa avy aloha ihany, ka nampody ny zavatra rehetra. Ary ahoana kosa no nanoratana eny amin'ny zanak'olona, fa tsy maintsy mijaly mafy izy, ka hatao tsinitsinina. Nefa lazaiko aminareo, efa tonga Eli, sady nataon'ny olona taminy izay sitraky ny fony araka ny nanoratana azy. Ray masino, mana masinana amin'ny fahamarinana, ny teny ny fahamarinana.
Araka ny mahazatra atsika eto fandiniana ny manisanandro riavana dia misy fahamarinana efatra lehibe no hotsongaintsika indray am'izay avy no vakina teo mba hanazava ny saintsika sy hanoro lalana atsika am'izay tokony atao. Ny voalohany dia izao: niseho ny resaka tamin'i Jesosy tao tendrombohitra Eli sy Mosesy. Niseho ny resaka tamin'i Jesosy Eli sy Mosesy tao tendrombohitra zany. Hitatsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Eli sy Mosesy hoe fa iza moa ireo? I Mosesy dia ilay nitondra ny zanak'Israely niala avy tany amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana, tokony ho tany amin'ny taona 550 talohan'i Jesosy. Eli kosa indray dia ilay mpaminany lehibe zay nandatsaka hafa avy any an-danitra tao amin'ny tendrombohitra Karmela, tokony ho tany amin'ny taona 550 talohan'i Jesosy tompo. Izany hoe ny elanelan'ny Mosesy Eli dia tokony ho 400 taona, fa ny elanelan'i Jesosy tonga teto tany sy izy mirahalahy reo kosa dia ny an'ny Mosesy tokony any amin'ny 560 taona talohan'i Jesosy tany ho any, ary ny Eli tany amin'ny 570 taona talohan'i Jesosy tompo. Fa izao ny zavatra mahagaga eto: tsy mbola nahita azy mirahalahy ireo na Petera na Jakoba na Jaona, nefa tamin'izao fotoana izao dia nahafantatra izy mirahalahy hoe izy telo mirahalahy, nahafantatra hoe Mosesy io, Eli io, ary tsy niresaka tamin'izy telo mirahalahy izy fa tamin'i Jesosy ihany no niresahany. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: ny olona efa maty elabe ohatra zany anga mbola any anga ny olona efa maty elabe ohatra zany? Eny, fantatsika satria ny fanahiny ireo. Ny nofo dia iverina amin'ny tany ho tony teo, fa ny fanahy kosa iverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Raha ny fiainana any ambadiky ny fasana no jerena dia misy azona mahita taratra azy ny liko atoko 9 manomboka amin'ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 1 dia inona moa zany? Inona zany? Ny any ambadiky ny fasana natao hoe Seol amin'ny teo amin'ny jiosy, dia atao hoe naditsika hoe fiaina tsy hita, ary any amin'ny fiaina tsy hita dia toerana roa ihany no any: ny helo na ny paradisa na atratrany Abrahama. Ny helo, tany no nijalina impanan-karena voalazan'ny tompo ao amin'ny liko atoko 9. Teny tratrany Abrahama kosa na hoe any paradisa no misy ny olona izay novonjena. Maninona izy ny tsy mbola lasa tany amin'ny paradisan'Andriamanitra? Satria mbola tsy maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy tompo. Zavatra hitatsika ao amin'ny testamenta taloha dia olona telo no hita hoe niverina teto ambonin'ny tany, ny amin'ny olona nipetraka tany amin'ny atratrany Abrahama na ny paradisa, dia Samuela, Eli ary Mosesy. Samuela tamin'ny fotoana nialany Saoly tamin'Andriamanitra ka namelan'Andriamanitra ny Samuela hanamafy amin'ny Saoly, niala avy any amin'ny fiaina tsy hita Samuela, niseho tamin'ny Saoly izy, hanambara tamin'ny Saoly hoe efa no lavon'Andriamanitra ianao noho ny tsy nanarahanao ny teniny. Ary dia hoy Samuela hoe tsy anjaka tsony ianao fa raha ampitso ianao dia ho aty amiko, zany hoe ho any amin'ny toerana izay misy azy. Eli sy Mosesy dia mbola tany amin'ny paradisa ihany koa na tany atratrany Abrahama. Fa inona no antony nanirahana azy mirahalahy hihaona tamin'ny Jesosy? Inona no antony? Satria izy ny manambara fa tsy maintsy ho tanteraka izay nolazaina mombanao ny amin'ny lalàna. Mosesy ny solotenan'ny lalàna
ary Eli solitenany mpaminany rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Tompo ao amin'ny Luka 4:20 dia manambary zany hoe zao no lazaiko taminareo folambola teo aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay ao amin'ny lalàn'ny misesy sy ny mpaminany ary ny salama. Ary noho izany irak'Andriamanitra izy telo mirahalahy ireo Samuela hanamafy tamin'ny Saoly fa efa nilaozan'Andriamanitra ny hoe mahampanjaka ny Saoly fa efa soloana ny Davidy izy. Jesosy Mosesy sy Eli kosa hanamafy amin'ny Jesosy Tompo fa ho tanteraka zay efa nilazain'ny mpaminany sy ny lalàna. Petraka ny fanontaniana, ny olona any amin'ny helo ve mbola afaka miala avy any amin'ny helo ka miverina makaty ambonin'ny tany? Valiny tsotra tsia. Liko 4:20-20 na dia nitaraina fatratra aza le mpanan-karena tany amin'ny elo, tsisy hevitra, tsy afaka miala intsony ny any amin'ny helo fa de any izy. De hoy isika hoe ka ahoana ary, inona ary reny lazaina hoe efa nahainy maty reny? Andriamanitra ve mbola maniraka ny reny? Andriamanitra ry havana, rehefa naniraka an Jesosy teto ambonin'ny tany izy no iraka farany teto am'izao tontolo zao. Ary ny tenin'i Jesosy Tompo hitatsika moa ny hoe izy no enoy dia ampy an'Andriamanitra ny hoe efa niteny Jesosy Tompo. Ka raha hevitra avy amin'Andriamanitra ny milaina dia ny tenin'Andriamanitra nentin' Jesosy no tokony enoy. Fa ny atao hoe matoatoa, hitatsika moa ny hoe natahotra ny mpianatra fa ny heveriny hoe matoatoa. Ny hoe matoatoa dia heverin'ny olona fa tena fa nahainy maty tokoa. Amintsika malagasy moa de betsaka ny hoe matoatoa, angatra, avelo, zany no entin'ny olona milaza azy. Lazainy hoe matoatoa na angatra rehefa milaza zava-dratsy, lazainy hoe avelo rehefa mba milaza zavatra tsaratsara. De heverina fa nahainy maty tokoa, fa nahainy ranona. Ireny nefa tsy misy andinitsoratra masina na de ray azy afaka manamarina izany. Tsy mbola mahafantatra aho mandrakandroany. Fa ny manamarina azy kosa de zao, misy ireny saingy zao fa nahainy demonia mamitaka ny olona. Korintianina 2:12. Ary noho izany de tokony hahitsy ny finoan'ny malagasy, hahitsy ny soratra masina fa raha olona maty izy na izy ka any amin'ny elo tsy miverina ety an-tany intsony ary tsy mahazo lalana hiverina ety an-tany. Raha any amin'ny paradisan'Andriamanitra izy efa any amin'ny Tompo izy de tsy irahan'Andriamanitra hoe ety an-tany iseho na amin'izy na amin'izy, fa ny tenin'Andriamanitra, ny anjelin'Andriamanitra izany ihany no azo ny irahana ho eto am'izao tontolo zao. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Nefa na de ny anjely azy mety mitaridalana izy, mety manao an'izao izy, fa ny hoe ny fanahin'ny ranona no nitranga tety na izy olombelona mpanoty izy na vela eloka, na izy sarotra ary tsy misy mihitsy eo amin'ny soratra masina, tsy misy mihitsy eo amin'ny soratra masina. Raha tsy hoe asa Baiboly hafa nga, fa tsy mahita ao amin'ny soratra masina mihitsy aho ny hoe olona maty efa any amin'ny Tompo, nefa ny rahin'ny Tompo indray hiseho amin'ny ranona, hiseho amin'ny ranona. Satria ny zavatra rehetra tian'Andriamanitra hambara de fa nampilazainy an Jesosy Tompo. Ary zay zavatra nambarany Jesosy Tompo ihany no mitaridalana ny olony eto am'izao tontolo zao. De eo angambonareo hoe ka ahoana ary ny hoe niseho tary ranony, niseho tarika nisy an'izao hoe de nisy an'izao hoe. Ry havana, isika de tokony hanamarina ratsoratra masina ny zavatra mitranga. Satria amin'ny andro farany de isy zavatra mamitaka eto am'izao tontolo zao, ary na de n'olom-boafidy aza de ho fitahana ho izy, ahoana ny tsy avo-fitaka azy? Ny tenin'Andriamanitra ihany. Ka na iza milaza hoe zao tokoa hoe marina tahaka an'izao hoe hamarinina ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny hoe fanasitranana avy amin'ny Jesosy Tompo ve zany?
sa fanasitrahana mamitaka avy amin'ny Satana mba hiazonana anao hino zavatra toeriny tenin'Andriamanitra. Satria fahamarihana faharoa, nambaran'i Jehova fa zanany malala an Jesosy ka izy no tokony ho henoina. Ity no zanako malalako zay sitrako, izy no henoy. Izy no henoy. Zanaka malala an'Andriamanitra hoe eny tompoko, satria Jesosy mihitsy nilaza hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zanak'Andriamanitra, le fandinitsika malo hoe natao hoe zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao, lay tonga hamonjy zao tontolo zao. Zanak'Andriamanitra izy, malala an'Andriamanitra izy. Izy koa nefa no sain'Andriamanitra henoina, izy no henoy. Dikan'izany henoy ny teniny ary ankatoavy izay lazainy. Petera defa niainany am'izany. Hitatsika tamin'izy nanarato mandritra ny alina izy, tsy nahazo na inona na inona, nefa hoy ny tompo hoe alefaso any amin'ny lalindalina hoy izy niaratonao de alotsahy. De hoy izy hoe aty ny alina nefa nanaovako zany hoy izy, tsy nahazo ninona nefa noho ny teninao dia harotsako ihany ny arato. Harotsako ihany ny arato noho ny teninao. De nahazo azan-drano be izy noho ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Vo nijerentsika na amin'ny zanaky Jairo, nilazany olona Jairo hoe aza entina makany intsony ny mpampianatra efa fa maty ny zanakao. Jesosy nefa nilaza hoe aza matahotra fa amin'o fotsiny ihany fa hitsangana ny zanakao. De nitsangana tokoa ny zanaky Jairo noho ny finoana ao amin'ny Kristy. Izy ihany raha manontany any Jehova ianao de izy hoe ny zanako no henoy. Ny zanako no henoy. Na iza miteny aminao, ny zanako, ty no zanako malalako, izy no henoy. Ary satria zany ny teny reny izy telo amin'ny rahalahy, tsy haiko ny antony nahoana ny tompo nilaza hoe ary no nidina avy tendrombohitra izy de nandrara azy Jesosy mba tsy hilazalaza amin'ny olona zay zavatra efa hitany mandra-pitsangany zanak'olona amin'ny maty. De hoy ny voasoratra toy izany, de nitana izany teny zany izy. Izany hoe izy telo amin'ny rahalahy na de zavatra mahaliana aza ny ilazana an'izany hoe izao ny zavatra nitranga tany tendrombohitra. Rehefa ozy ny tompo hoe aza miteneny zany ianareo aloha mandra-pitsangako amin'ny maty, de niazony izy telo amin'ny rahalahy. Nankatony tenin'ny tompo izy. Nankatony tenin'ny tompo izy. Ary zany ry havana, zava-dehibe indrindra mianaratsika ny tenin'Andriamanitra mba hakatoavitsika ny tenin'Andriamanitra. Fa raha mahalala tenin'Andriamanitra ne ianao nefa tsy mankatoe, de mitovy amin'ny fahalalany demoni ny tenin'Andriamanitra ihany ane zany. Fantatry ny devoly daholo io teny eo amin'ny Baiboly io, hainy daholo io lalàna rehetrarehetra io, fa ny zavatra ataony taonany olona handika izany lalàna zany nataony, ary ny mandika izany lalàna zany koa nataony. Tsy hoe mandika fotsiny fa mitaona ny olona tsy hankatoa zany lalàna zany. Ary noho zany ny fahalalana ara-tsaina fotsiny ny tenin'Andriamanitra de tsy mahasona de kely azy fa voamainky aza manameloka, satria efa fantatrao ny lalàna nefa nininao ny dikaina. Ary zany ny mahatonga atsika hankatoa ny tenin'ny tompo, hianatra ny tenin'ny tompo, hiaino ny tenin'ny tompo, sady tombontsoa atsika ane zany raha miaino tsara ny feon'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao, ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ianao raha mivoaka. Fahamarihana manaraka, fahamarihana fahatelo, Jaona mpanao batisa no i Elia ny testamenta vaovao. Jaona mpanao batisa no Elia ny testamenta vaovao. 2:1 ka hatramin'ny 3:13. Nanontany an Jesosy izy nanao hoe lazay ny mpanorad-dalàna fa Elia tsy maintsy ho avy aloha. Ary izy nanao taminy hoe Elia dia avy aloha ary mampody ny zavatra rehetra izy. De hoy izy hoe efa tonga Elia sady nataon'ny olona taminy zay sitraky ny fony araka ny nanoratana azy.
lay Eli nlazainy Malakia de tokony tany 500 taona talohan'ny Jaona mpanao batisa, talohan'ny Jesosy tompo zany, satria Jaona mpanao batisa sy Jesosy moa enimbolana ihany no mahazokony any Jaona mpanao batisa. Bevoka enimbolana Elizabeta reniny Jaona mpanao batisa dia nitoejaza Maria. Zany hoe Malakia toko 7:7 de nilaza fa ho avy Eli fa aminaniny zany, ary io Eli io hamerina ny fonina ray amin'ny zanaka io hozy, zany hoe hampibebaka, hampiavana an'Andriamanitra amin'ny olona, hampiavana ihany koa ny olona samy olona. Rehefa tonga toko Jaona de nambaran Jesosy hoe Eli zay tonga io tsy afy io akory fa izy anie Jaona mpanao batisa no Eli. Voalazany Jesosy eto zany efa tonga Eli. Ary andegna eo jerentsika manamarina izany any amin'ny Luka toko 1. Luka toko 1 iny andininy 7:10. Zao ny tenin'ny anjely tamin'i Zakaria. Ary izy andeha alohany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Eli mba hampody ny fonina ray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendrena marina ka hamboatra firenena voaomana ho an'ny mitompo. Ny anjely no ny tenenio tamin'ny Zakaria ray ny Jaona mpanao batisa raha ho teraka Jaona mpanao batisa. De nambaran'ny anjely mihitsy hoe ny fanahy sy ny herin'ny Eli no ao amin'izany zanaka ao izany. Ary de tsy mahagaga raha milaza Jesosy tompo eto hoe Eli ny testamenta vaovao lay tonga de tsy afakory fa Jaona mpanao batisa no ambarany amin'izany. Miariary amin'izany ry havana fa ny mpaminany Eli, Jaona mpanao batisa, ny tena mpaminany de mamerina ny olona hihavana amin'Andriamanitra, hibebaka amin'Andriamanitra. Zany no anjarany mpaminany marina, mitaona ny olona hiverina amin'Andriamanitra, hibebaka amin'Andriamanitra. Na ny testamenta taloha Eli zany, raha Jehovah n'Andriamanitra manara azy, raha bala n'Andriamanitra manara azy, na i Jaona mpanao batisa zany mibeba ianareo fefakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ny mpaminany testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, Eli sy Jaona mpanao batisa ary de mpampiavana ny olona amin'Andriamanitra, mampibebaka ny olona mba hahatonga azy ho zanak'Andriamanitra indray. Fa ny fahamarinana farany de zao, naveriny Jesosy eto indray fa tsy maintsy atao tsinitsininy izy. Naveriny eto indray, vohitatsika voaingana anie io e. Ao Marka toko 9:1-7 de nampianatra azy izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ho lavon'ny loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoradalàna dia ho vonoiny. Naveriny Jesosy tamin'ny mpianatra indray. Zava-dehibe loatra manko izany fahamarinana izany. Tsy maintsy ho vonoina le zanak'ondrin'Andriamanitra, tsy maintsy ho vonoina le zanak'ondrin'Andriamanitra, tsy maintsy ho lavon'ny olona izy, atao tsinitsininy izy mba ho famonjena ny mino. Efa nampy omaniny Jesosy matetika ny mpianany ny amin'ny hoe za ty anie ny tena nahatongavako hoe de nomboana amin'ny ari-fijaliana ho famonjena. Ary izany fahamarinana izany de fahamarinana tsy miova, fa raha tonga teto tany nefa tsy maty teo amin'ny ari-fijaliana Jesosy, tsy misy famonjena ho antsika. Ary noho izany ny mahatonga antsika hisaotra ny tompo hoe misaotra Jesosy tompo, fa ay ve nahatongavanao hoe de no faty teo ambony ari-fijaliana isolo vonahy mba hananako fiainana mandrakizay. Tsy misy fitiavana lehibe noho izany Jesosy io. Noho izany ny aiko raisoanao hoe fa veloka nompo veloka no aho, vonokanao zay sitrakao. Reo ary ny fahamarinana ry havana, aza manantena ianao fa ny maty de mbola iseho tahaka ny misesy Eli ary Samuela fa izay. Fitaky ny devoly ny milaza fa niseho tatsy tarondray ny fanahy ranona na ny fanahy ranona na ranona. Fitaky ny devoly zany, tsy azo amarinina ara-tsoratra masina izany, ary zany fitaka azy. Nambarana Jehovah fa zanaka malalany Jesosy ka tokony hoenoina. Ko raha misy feo na misy fampianarana na misy teny anohany
na filozofian'izao tontolo zao na hevitra olombelona manohitra ny tenin'i Jesosy tompo zao no hevitra ilay Andriamanitra ny lalam-panorenantsika ny zanako no enoy. Jaona mpanao batisa ny Eli ny testamenta vaovao hamerina ny olona iverina amin'Andriamanitra mampibebaka atsika andraisantsika ny famonjena ary zany famonjena zany nefa de tsy misy ratsy ao amin'ilay Kristy zay namerina tamin'ny mpianany hoe ataon'ny olona tsinitsinina ny akahovonony eny aho hahatonga atsika hanolo tena marina ho an'ny kristiania zany mba ho voninahiny ny famonjena nataony ho antsika hivavaksika. Trotranao zay tompo noho ny famondramponao sy ny fitiavanao ny amin'ny teny menao anay indray androany mampianatra anay zavadalina ny teninao mangataka anao zay aza mamela anay voafitaka intsony ianao ka hoe niseho taminay ny fanahin'ny maty ranona na ny avelony ranona. Andriamanitra fitaky ny devoly reny fantatray zany mangataka aminao zahay aza vela hinohino foana zahay tompo fa ianao ihany mitoky inay ny teninao no mpitaradalina anay ary ianao no tiavinay mpamonjy eo satria maty no vonoina noho ny famondram-po ho anay ianao amin'ny anaranao mpamonjy eo no